Dia izay ihany koa no mitondratsika ho any amin'ny taranja baolina lavalava nentsika manomboka izany dia ny fiadianan'ny Amboaran'ny Filoha izay tanterahana etsy amin'ny kianja Makendo Tapenaka omaly sy androany. Fantatra ireo ekipa 8 hiatrika ny dingan'ny ampahefa-dalana amin'ity faninanana ity. Isan'ny lalao nandrasan'ny maro tamin'ity androany ity moa ny fihaonana teo amin'ny TFA zareo sy STA anambolana ka anivoaka nandresy tamin'ny 2022 iry zareo avetsy anaty azo. Fantatra io tolakandro io ireo ekipa 8 hiatrika ny dingan'ny ampahefa-dalana eo amin'ny fiadianan'ny Amboaran'ny Filoha eo amin'ny taranja baolina lavalava. Totosa omaly teny amin'ny kianja Makendo Tapenaka sy ny toy androany alahady ny dingana fifanitsanana mivantana teo amin'ity fifaninanana ity ka dia tafavoaka anoy ny dingan'ny ampahefa-dalana ny FTBA, ny FTM Manjakaray, ry zareo SCP Besarety, ekipa Kosfa, Savoniry Tropicale ary ny TFA anaty azo miampy ndray amin'ny tema akoran-drano antsinanana sy ny USA anakady fotsy. Hatreto mantsy dia nisy ny sahala 512 ny rotota, nisy nefa ny fikasihan-tanana ho an'ny mpitsara izay nataon'ny mpilalao anakady fotsy araky nambaran'ireo teknisianina teny antoerana ka dia tsy fantatra aloha izany hoe iza no tafita amin'ny ampahefa-dalana na akady fotsy na akoran-drano antsinanana. Fa ity lalao arahantsika amin'ny sary ity aloha dia ny fihaonana teo amin'ny FTA Andavamamba sy zareo avetsy ekipa no nivoaka nandresy teto tamin'ny isa 1:35. Afaka nanohatra tsara any ekipa zareo avetsy Andavamamba tamin'ity fifaninanana ity. Arak'izany dia ny fanakaiky hatrany ny isa teny amin'ny silaitra be ho an'ny rotota hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany. Toy izao ary ny vokatra nandritra izay lalao omaly sy androany tetsy mikianja Makendo Tapenaka izay. Ny FTBA nandresy ny URC tamin'ny 9:20 ny 4:20. Ny FTM Manjakaray nandresy ny 15 avenira tamin'ny 9:20. Zareo avetsy Besarety nandresy ny 3/5 Nambotsiry tamin'ny 9:35. Kosfa nandresy ny 15 efa tamin'ny 9:33. Savoniry Tropicale nandresy ny Asambo Manarina tamin'ny 7:23. Ary ny TFA anaty azo dia nandresy ny STA anambonina tamin'ny 5:20 no 20.